Ny fihaonan'androany moa zany dia natokana anehoany ireo mpikaroka malagasy ny amin'ny voka-pikarohana eo amin'ny azo lazaina hoe amin'ny teny frantsay moa dia hoe mi-parcours, zany hoe eo amin'ny antsasany eo amin'ny lalana alehan'izany fikarohana zany ka dia raha ny hita teo zany dia mahavelom-bolo ary hita fa mety hitondra soa sy hanampin'ny malagasy amin'ity ady amin'ity coronavirus ity. Ny efa nambaran'ny filoham-pirenena ombenombeny moa fa miara-dia amin'ny mpikaroka malagasy izy ary mametraka amin'ny toerana avo ihany koa ireo mpitsabontsika nandritry ny ady izay natao amin'ity valanaretina coronavirus ity izay. Nisy ny fanaovana fanadiadiana moa zany ny arahan'ny mpitsabo sy ny mpikaroka malagasy izay amin'ny ankabeazany moa zany miara-miasa matotra ny ministera rotota, zany hoe ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika. Betsaka ny zavatra mampifamatotra moa ao anatin'izay satria ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana izay koa ny fikarohana ary ao anatin'ny fikarohana ihany koa ny fitsaboana. Dia manohana hatrany moa fitondram-panjakana hatramin'izay ka hatramin'izao ary efa nametraka an'izay toeran'ny mpitsabo sy mpikaroka malagasy izay avy ny filoham-pirenena ary fanamafisana an'izay sy fitohizan'izay asa izay no natao teto androany araka ny efa voalazan'ny Andriamatoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka teo moa dia fampitana sy fizarana an'ireo voka-pikarohana tao anatin'izay atsasan-dalana izay.